ho asanao ndray ny miaraka eto am'izao le hoe andeha ankalaza n'Andriamanitra anay fa am'tian'io ty dia andeha andao ankalaza n'Andriamanitra am'izao finoanao izao mialohan'izay nefa dia andeha hivavaka isika. Andriamanitra ray be fitiavana tsara indrindra any an-danitro mitenena fa miaino ny mpanomponao aoka nana fifantohana izahay ara-tsapa ihany koa fa mamela eloka sy mamindra fo aminay tsirairay avy ianao tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tombotsoa manokana indray no miaraka amintsika eto indray izay andraisantsika ny teniny ho fankairezana ho aso anao indray ary amin'ny teny io ty dia iray am'ireo tantara zay lehibe tany amin'ny testamenta taloha indray no andeha ho raisintsika. Fantatra fa ity tarendravatra ty ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaenina misy tantara anankiray fantatsika fa alina eo amin'ny tantarany tany zany zao misy atsy ka manatentsika fa isy ny maraim-baovao hitondra ilay tena fiainana tsy hoe ilay fiainana mihinana sy misotro asy zay rehetra atao fa le tena fiainana mihitsy ndre ny vakitsika ao amin'ny Romanina toko faharoa Romanina toko faha 2:24 zay moa zany le fitsipitsika rehefa mijery tantara lay fionoanatsika ho fampairezantsika zay fa novakitsika zay Romanina toko faha 2:24 zay fa andetsika avy hatrany dia ao amin'ilay mpanjaka faharoa toko faha 7 ny andinin'ny fahatelo hatramin'ny fahasivy misy an'ity tantara ty tiako raha eo ambany masonao sahady ilay tantara ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faha 7 ny andinin'ny fahatelo hatramin'ny fahasivy. Andeha aloha vakiko ilay tantara dia manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary nisy boka efada teo anoloan'ny vavahady ny fampiresaka hoe ahoana no hipetrahantsika foana eto mandra-pahafatitsika raha hoy isika ankatoa tanàna isika zany ao an-tanàna de misy mosary ao an-tanàna ka ho faty ao sy ara hipetraka eto isika de ho faty ihany koa zany le hoe androso maty reny be emotra maty ray be de ahoana zany ko andeha ary isika ka ny amin'ny tobon'ny Siriana raha mamelona atsika moa izy de ho velona isy fa raha mamono atsika kosa izy de ho faty ihany isy dia niainga ary izy ireo izy efa taza andraina fanapa-kevitra rehefa takariva ka any amin'ny tobo Siriana iny ary no ny tonga teny an-tsisy ny tobo izy indro tsy nisy olona akory atao fa Jehovah efa nampandreny miara-milan'ny Siriana ny fokodidy kalesy sy ny fandehan'ny soavaly de ny firondrony miaramila be ary ny resaka hoe ndrao fa ny mpanjakan'ny Israely efa nanambo ny mpanjakan'ny Etita sy ny mpanjakan'ny Egyptiana iady amintsika dia niainga izy ka rihatra nandositra tamin'ny takariviny ihany dia nilaozany fotsiny tobony dia nilainy sy ny soavaliny ary ny borikiny dia lasa nandositra mondry ny aina izy ary efa tonga teny amin'ny tsisy ny tobony reo boka ireo dia niditra teo amin'ilay anankiray zany hoe tanty anankiray zany de nihinana de nisotro de naka volamena sy volafotsy ary fitafiry de nandreka nanafina an'izany de nandraindray koa izy niditra tao amin'ilay anankiray koa sady naka avy tao de nandreka nanafina izany dia amin'ny andinin'ny fahasivy de hoe ny fampilaza hoe izy tsy mety zao ataontsika izao ity andro ty dia andro filazana ny mahafaly nefa mangina isika raha toetra eto mandra-parain'ny andro izy dia anakely koa fandeha isika ilaza ao an-tranon'ny mpanjaka. Eritrereto tsara fa inona hoe hitatsika eto boka efada azo eritreretina ihany koa hoe mpanota izany satria ny boka man de noheverina ihany koa tahakany hoe abokana io tahakany hoe ota anankiray zay faratampo mihitsy tamin'izany fotoana izany mpanota nohevery ka na iza zany de zao tsy matolefika fa vonona hitady lay vahaolana satria iza moa ny anomeny sakafo inona le vahaolana eto sakafo zany marimarina koa ny olana eto sakafo dia ny vahaolana azy ireo zany de lay fihinana azadino fa ity sakafo ty anisan'ny fototra eo amin'ny fiainan'olona anankiray ka mitady mahatonga ny olona hoe mandeha mila ravinady mahatonga ny olona ihany koa hoe nya ihany ny fantako zao anefa rehefa jerentsika ny tantara rehefa nandeha izy ireo fanta fa boka izy
iza moa zany ny fanirasera aminy angataka aminy satria miboka tam'izany miteny hoe bokaboka de manino maloto efa mandositra ny olona fa teto a jereo tsara amin'ny andiny fahenina efa niasa meloa Jehova efa nanatanteraka nomany hatonga nyreto boka reto a azo an'izany fitahina zany tamin'ny toby ity Siriana ity nitrangadrava hitantsika eto izao efa niasa meloa Jehova de nanahoana tsisy olona atao amin'le toby faharoa izy reto koa de mba mba nanara-po ny aina zany ninana izy aloha de nisotro de naka zareo any amin'ny andiny fahavalo eo naka mba ho azy de nanafina ho azy fa izao zavatra nisy rehefa niasany fanahy teo izy ahoana voalaza andiny fahasivy de ny fampilaza hoe tsy mety zao andao mba ody jerena amin'ny hafa zao vaovao lehibe zao mba efa nieritreretinao hoe zany boka zany hoe tsy titeny izy ho amin'ny fankalazan'Andriamanitra fa mitsiro sy manana amin'ny planiny ho azo koa Andriamanitra ho amin'izany tarendravatra zany ny mpanoratra kristiana ray de nilaza toy izao mihitsy ny amin'ity tarendravatra ity hoe ny ampitson'ino izy raha vao mangiran-dratsy ny andro de efa nampandreny miaramila ny Siriana ny fididikalaiso izy fandehanany sovaly sy dia ny firondroniny miaramila izy be de be Jehova raiky tahotra ny Siriana ka dia nitsangana izy sady rihatra nandosa tamin'ny takariva maizim-bilany iny ary nilaozany fotsiny toby dia lasa nandosa amondy ny aina izy tamin'ny aliny fandotsorana iny fandosirana iny dia nisy boka araka ny voalaza teo hoe efa daozy izy zay efa namoy fo no ny anoanana nanapa-kevitra ka any amin'ny tobon'ny Siriana mba hitolo-batana tamin'ireo mpanao fairano nanantena nefa izy ireo fa hita fangoroana tamy ka azo sakafo kely kandro akory ny agagany fa tafiditra tao amin'ny tobon'ny Siriana izy ka nahita fa tsy nisy olona akory tao koa satria moa tsy nisy fandrahoana na nafamaizana atahorana hitranga de nihinana izy nisotro izy de naka volafotsy volamena izy ary fitafina izy dia ny fampilaza hoe tsy mety zao ataontsika izao fa izao ngamba no andro ity izy andro filazana ny mahafaly dia lasa nidododony verina tao an-tanàna izy nilaza vaovao mahafinaritra be de be ny babo ary nisy betraka tokoa ny zavatra noterizina ka tamin'iny andro iny ny koba tsara tonto eran'ny famarana izy de sekely ray mondra ny vidiny ny varo redia indrony famarany de sekely ray ihany koa ny vidiny araka ny faminaniana nataon'ny Elisa omaliny iny hoe nankalazaina indray mandeha ihany koa teo mason'ny mpanompo sampy ny anarany Andriamanitra izany eto amin'ity tarendravatra ity dia misy afatra ho asy anao sika zay atao hoe fiangonana atsika hoe manana an'Andriamanitra midera sy mankalaza azy miankohaka manandratra azy isanandro mety amin'ny andro manokana ihany koa zay mety efa mahazatra atsika se ny tsara nina de ilay sabata mihitsy ny eona an'le lasy avin'Andriamanitra ny ankizy ny tanora de zao ny afatra voalohany de zao hoe ny fiangonan'i Jesosy Kristy no fiasany entin'Andriamanitra ho fitoriana ny fahamarinany zavatra faharoa dia na maro aza ny fahavalo dia tsy aresy ny fiangonana izany ary ny fahatelo ny afatra fahatelo de zao hoe ny fanantenana raha mitafy ny akandrom-pahamarinan'i Kristy sy miala amin'ny fatory zany ny ota avy eto amin'ity tany ity dia miandrandra ny fandresena izazy anao zany hoe avy amin'ny manokana koa manao antso amintsika ho amin'ny hiraka sy ny antom-pisitsika io manoloana ny olana eto amin'izao tontolo izao dia mahafinaritra hoe tahaka an'ilay boka efa da nanana finoana izy vavaka de nisy asany niaingana andeha nanatanteraka andeha ka lay tahaka an'ilay boka araka ny andehan'ny fahasivy teo hoe tsy mety zao ataontsika izao ity andro ity de andro filazana ny mahafaly nefa mangina isika raha mitoetra eto mandra-paray ny andro isika de anakely koa fandeha isika ilaza ho an-tranony mpanjaka tsy maintsy miainga zany tsika mandeha milaza mampafantatra hankalaza an'Andriamanitra nay noho ny fiaina atsika noho ny fitantanana atsika mbola velon'aina ny meny saza ho atsika ampafantatra andreo zay maniny gedzainy reo ataontsika hoe ry zao faratsiny zao fiainana zao izao zavatra mbola inona izy ireo sy mitolky am'ty olombelona
na amin'ny teny hafa ivelany ty tenin'Andriamanitra ty natao asy anao zany. Tsy fantako ny momba anao fa ny azo antoka fa rehefa ity no tenin'Andriamanitra ty no iainganao, no iaingatsika, io ny orenany andeha ho azavaina satria zay efa miantso asy anao. Raha sitrakao zany a mba ho ankalazaina indray n'Andriamanitra noho ny finokony amin'ny teniny satria ny teny de avy amin'ny toriteny ary le toriteny de teny Kristy. Raha ianao zany fa tsy hoe tahaka an'ilay boka teo, mahafinaritra ny dingan'ny boka, mety efa saza hoe ny hinana, ny sotro, ny tafy fa tsy mety ozy izy andao lazaina koa ny hafa. Sasy ianao koa mety efa omeny an'izany sakafo isan'andro, meny fitafiana, meny ny zavatra sotroina, andeha ndray mbola ilaza ny hafa ihany koa ny amin'ny hatsarany. Raha ianao zany ka sinzany Andriamanitra zany teny zany amin'izao fotoana zao dia andeha hivavaka indray isika, hivavaka. Ray masina tsara ny any an-danitro, ray be fitiavana tokoa ianao. Misaotra ny menao ny amin'ny teninao izay mampijoro ny fononay, izay mahatonga anay ino fa azo antoka tanteraka izany. Indreto misy mpanomponao, misy olonao ndraindray miovaova ny finono, miovaova ny fomba hitoerana aminao satria eo anatreny toe-davatra sarotra izy. Marina zany kanefa ianao le marina aoka nofikirinay manomboka izao. Jesosy eo raiso ampelatananao ane izao mpiaino mahalalana izao, izao mpandray sy mpanaraka izao fandarana izao amin'ny anio ity. Ka na inona toe-davatra misy anay mety mihoatra noho ny abokana azy satria efa miraikitra sy loto amin'ity tany ity, fa ny fahasoavanao nikasika aminay somenao dia afaka ilaza an'izany izahay. Jesosy malalo hampio sankahirezo atranony ny tsirairay avy mba tsapahanay fa tsy ho titeny izay na mijanona ho anay fotsiny zany fahasoavana izany, fa ho zarainay ho anao manokana satria efa miasa ianao, efa melo lalanay mifanainao masina hiasa ao am-pony re tokantrano tsirairay avy ireny. Ka izao mpiaino malalanao izao, ny tanora, ny ankizy, ny lehilahy sy vehivavy, ny ray aman-dreny aoka tsapany asarobidiny fa nomenao izy, nitahinao izy, ny ahinao izy dia mba hizarana zany, mba tsy hanan-keliko ao amin'ny hafa ny amin'izany fizarana ny hatsaranao izany. Jesosy eo raiso manokana ny tsirairay avy. Koa le fahasoavanao sy ny fitiavanao ampy-mizarany aoka ho aminay mandrakare fa tononona ny vavaka ny anaranao re an Jesosy. Amen.